raha misy ankehitriny zao a ny mahitsy fijery observatoire eto Antananarivo renivohitra ny avy any amin'ny faritra atsimo, ny avy any amin'ny faritra atsinanana ary ny avy any amin'ny faritra avaratra. Zany hoe lavalon'osy zany a mitambatra ao anatin'le plateforme mahitsy fijery no manao an'izao fanambarana izao. Ny fanambarana iraisanay a dia atolotra ny zandry zanaka hihaja ny hiteny azy. Saotra tompoko. Saotra madame. Fanamarana eo anatin'ny toe-darara politika misy eto Madagasikara dia mahitsy ny fijerinay satria efa misy Premier ministre voateny reto ka mba ialana amin'ny tebotebom-bahoaka atsangano aingana andriamatoa Premier ministre ny gouvernemanta mba ialana amin'ny fikatsoana raha-mpanjakana sy ny sosalim-bahoaka ary ny amin'ny setra ara-ekonomika. Ataovy mazava nefa ny tondrozotra sy ny paikady hitondrana ny firenena ho any amin'ny fanovana ny rafitra ny takin'ny tanora zandry sy ny re malagasy zay niarany taky tamin'izany fotoana izany. Mila paikady mazava mitondra any amin'ny repoblika vaovao ny firenena. Firenena iarahantsika malagasy manana ty Madagasikara ty. Ka izay indrindra ny mahasara-piaro anay amin'ny ankehitriny sy ny ho avy. Noho zany, mba ialana amin'ilay krizy miverimberina eto amin'ny firenena, aleo isy lalam-panomrena maromaro isafidianan'ny vahoaka fa tsy fitsapan-kevim-bahoaka no atao. Zany hoe élection constitutionnelle no atao fa tsy référendum constitutionnel. Andao ataontsika tena fampiarovanam-pirenena marina no atao eto fa tsy fampiarovanam-pirenena no mbitsy na sarintsariny fotsiny satria indraindray tsika mody mihavana mifamina rehefa tonga ambony latabatra rehefa be nefany mifamadika ihany ao tia-oriana zany. Ka mba ahafahantsika rehetra manatanteraky ireo voalaza reo ampilaminana eto amin'ny nosy miantso ny sirairay ny tenanay sy ty vondrona misy anay ity ho amin'ny tombontso am-pirenena atsahary tompo ny fiantsina sy ny fanakoron-tanana amin'ny endriny rehetra satria malagasy samy mijoro ho tompona andraikitra isika tandrovy toy ny anak'Andriamaso ny fihavanana maha-malagasy atsika. Misaotra tompoko vavy mankasitraka tompoko lahy. Misaotra. Atsangano aingana ny gouvernement ny Premier ministre Eritsalama Andriamasy Rajaonarivelo. Atsangano aingana be satria mila mitohy ny raharahan'ny firenena manerana amin'ny faritra. Atsangano malaky be ny gouvernementa mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fanovana rafitra. Zay le voalaza teo. Lalam-pandrena zany larazany fanovana rafitra zany. Samy manana ny rafitra tiany eritreretina ho ajoro ngamba ny mpitatra ka aminay dia samy tokony hamolavola lalam-pandrenana. Dia izay no isafidianany malagasy amin'ny fotoana farany. Ny rehetra dia samy tompony tanindrazana. Nareo everitsika ankehitriny fa diso aza. Malagasy reo, zay ny antony ny antsony zandriko teo hoe fampihevana pirenena tena izy zay midika ho fanorenana ifotony. Zay ny lazainay teo, tsy mira velively zany hoe tsy maty manota. Zay dia mangataka adio mangarahara ny fitantanana ny raharam-pirenena manomboka ny fitsanganana io gouvernementa angatahanay hitsangana aingan'io. Zay zany tiako amafisina fotsiny tamin'le zavatra nilazainy teo. Zahay ato amin'ny etsika Baloroza, etsika mena dia manamafy zahay satria zahay zao anisany vahoaka nitondra faisana tamin'ny fitondrana teo taloha. Ka ho anay Président Mikaely sy ireo namany efada dia nanavotra anay tao anatin'ny fahantsana. Sy tongatonga ho azy ny nidinany vahoaka tena amin'ny 13 mai tamin'ny fotoanandro
fa efa nijary 7 taona ny vahoaka malagasy an-tapitrisany. Androany anefa misy olona mbola tsy ampy ray volana akory le ipetsahany ilay filohana navitra ny vahoaka malagasy ary hanala ny vahoaka malagasy anaty fahatsana zao, de fa tonga lay mpanakorontana. Ka zahay sarotiny ary mivolatsika manentanatsika zay mbo andairany tolotra arabola ka hitonatonanena amy Teresime. Fa rehefa fanjakana tsy handreny andraitsiny, zahay hetsika bandorozy no hanananareo eny amy Teresime. Zahay koa zay matopoloha manome toky anao ary manome sosikevitra anao, ka andania lacrimogène io, ka andania fotoa io, fa zahay bandorozy afaky mandany fotoa amireo, fa olo tsy ampohaninay reo lafa zahay midina manateo. Ka dian'izao mbo tsy tara, basa ty fikafana nanay. Hitatsika zao solotena isaky ny arrondissement mijoro androany zao sy ny solotena vahoaka malagasy zao. Fa lambonareo eo amy Teresime io avao hanakoronta, de ho avy zahay amin'ny angaty sy ny harina hanjavanareo eny. Tsy mila aoka ny miaramilatsika, ny gendarmatsika, ny polisitsika zay atao filoha ampiasao amin'ny asan-jiolahy hany. Fa laha Teresime amin'olo mpanakoronta toa, vitanay ny mamafan'io, nandro raika avao de vita, tsy ampohaninay reo. Manentana tsika vahoaka malagasy, vahoaka n'Antananarivo, tsy ho azon'olo amy koronta, mpitondra zao mbo tsy nanao ny asany, fa vohanomboka hametsaky le paikady na ny gouvernemanta vohitsangana handaminana ny fahantsana zay nasesiky ndreo olona amy Teresime reo. Ka androany de manentana tsika vahoaky zahay, tsika samy malagasy, président Rajoelina efa mitsoka, ny député nareo efa démission, ny fanjakana efa mijoro, ka hano volan-droso io vola mamoaka. Rehefa manome volanao ka hitaonanao eny amy Teresime de ho any volana fa aza mandeha makeny. Fa mialatsiny kosa ho an'izay mitonatonana hakeny, fa nihetsika bandoroza hijoro hiaro zao fanjakana zao a, na ino pidona na ino piatra. Volona sa tsy volona? Volona! Volona sa tsy volona? Volona! Volona sa tsy volona? Volona! Iaro sa tsy iaro? Iaro! Iaro sa tsy iaro? Iaro! Iaro sa tsy iaro? Iaro! Volona sa tsy volona? Volona! Volona sa tsy volona? Volona! Volona sa tsy volona? Volona! Hitatsika zay, volona mietsika bandorozy ka mampitadina atsika zay mitonatonana amy Teresime, fa ho avy zay amin'ny agaty tsy miaro.